Matetika dia ataontsika fangatahan-tsodrano sy fangatahan-dalana hiasa fotsiny ihany ireny ben'ny tanàna ireny. Raha haintsika nefa ny miara-miasa amin'ireny tompon'andraikitra ireny dia namora ny fanatanterahana asa no sady hampaharitra ny zava-bita mandritra ny fotoana andalovantsika izany. Ny commune na Anjomana koa zany misy atsika amin'ny izao fotoana izao manatrika atsika eto ny ben'ny tanàna. Voalohany indrindra afaka lazalazainao kely hoe mombanao. Tompoko lasolo Renibe Jean Filemon ben'ny tanàna eto ny commune Ambanivohitra Anjomanakona. Niaraka tamin'ny tetika asa mamafy nanomboka hatrany amin'ny taona 2012 ka mandraka ankehitr'io. Ie, ny resahantsika eto moa zany ny hoe ahoana ny fiaraha-miasa amin'ny commune. Inona daholo no andraikitra niraisin'ny commune tamin'ny fanatanterahana ny tetika asa mamafy io? Raha ny teny tety amin'ny commune zany zareo délégation avy any amin'ny mamafy dia nanazava ny fomba fiasana zareo dia teo zay nadinika eo mety aminay zany ary fanandrify amin'ny tarigetra anay ety Ambanivohitra satria resaka fambolena sy fiompiana. Dia teo ngay zany no niheno fitantarana zareo fomba hanatanterahana ny asa teo mety zany dia avy eo indray zany nametraka fotoana indray zany anay zany ilay nandrafetan'ny komity dia ny komity indray zany ny tsinjara andraikitra ny tety fokotany napita an'ilay vaovao hoe misy an'izao fiaraha-miasa amin'ny mamafy zao indray any amin'izao fotoana izao ilay olona dia resaka fambolena izy io resaka fantsahan-tsakafo ka zay liana amin'izany ianareo dia reto sy reto aby ny zavatra takina ao anatin'izay dia manaova demandy. Dia ny demandy zany misy famenoana imprimé any amin'ny commune andro sabotsy dia mampita an'izay voatan'ny olona zany dia tonga tokoa ny olona zany araka ilay fotoana fametrahana tetehana ny fotany rehetra dia mitondra ny demandy tety amin'ny commune. Dia nay komity indray zany zao zay ekipan'ny commune zay indray zany mandray ny demandy. Dia rehefa tafahangitra zany demandy dia napita azy indray io demandy io agny amin'ny teknisiana ny mamafy dia zareo moa zany nievalia azy avy agny dia teo mipetraka ny hoe reto sy reto zany mahazo fanohanana voanjo ny loharana tamin'izay fotoana izay. Dia misy pomme de terre. Manara-maso ny fomba fanatanterahany olona azy hoe misy olona nahazo voanjo 3 kapoaka namboleny tokoa ve ny voanjo sa tontolo nataony amin'ny anana sa namidy ny voanjo dia jerevana ihany koa maniry ve ny voanjon'ilay olona tsy zavatra nihinana ve miakatra ve mety ve le fiakaran'ny voanjo efa niakatra ny voanjo. Dia tamin'izany moa zany ro nanaovanay fanomanana ihany koa zany fifaninanana hoe zay mahavokatra famokarana tsara indrindra nareo na ny voanjo io indrindra ny vary atanety ny vary vohitra dia misy prime homenanareo avy ny 6 juin dia nanomana an'izay prime zay koa zany izay eto amin'ny commune zany ho famporosihana ny olona hoe mamokara fa rehefa mahavokatra nareo dia misy cadeau ho azo nareo. Dia eo ihany koa zany rehefa miakatra koa ilay vokatra dia misy fagnarana hoe tsika mamerina masom-boly dia misy fotoana fizarana masom-boly voanjo dia ny aporin'ny olona zany dia hoe mba mamerina ikisakapoaka nareo rehefa miakatra ny voanjo. Dia raisiny ety amin'ny commune dia miandry eto amin'ny commune zany ny komity reo isaky ny zoma andro tsena miandry ny anjara biriky averiny ny olona. Dia io anjara biriky indray zany no tahirizina havadika ho masom-boly indray ho amin'ny période de soudure na amin'ny taona manaraka indray. Dia eo ihany koa ny fandrindrana an'izay koa ahoana ny fomba hampandraisana anjara feno reo olona marefo indrindra moa ny vehivavy ao anatin'izay fizarana masom-boly zay. Raha ohatra hoe
tsy misy mahasom-bolo tsony zany arakaraky le hetaheta ny olona tsony any amin'ny mafy dia mamorona filirana mahasom-bolo mifanaraka amin'ny toetrandro sy zavatra tena mety sy ilain'ny olona koa zany ny commune amin'ny alalan'ny anjara birikina alohan'ny olona iny. Ny tiako fantatra andriamatoa ny tanàna hoe tao anatin'le famerenan'ireo vahoaka ireo ny mahasom-boly dia avy eo le izy namidinareo mety efa manana ohatrinona zany nareo zao ahafahana mividy mahasom-boly ho zaraina ho an'ireo indrindra hoe ho an'ireo vahoaka sahiran'ireo. Raha ny kajikajy moa zany nanaovana azy teo komity dia misy vola eo amin'ny 1 million d'ariary eo zany manodidina an'io ny vola eo am-pelatanana zany zao izay eritreretina hoe amin'izao hoe efa mikatona ny fiaraha-miasa amin'ny mamafy zao dia mieritreritra zany zay hoe ny mamafy no lasa fa ny foto-kevitra ny mamafy mbola mijanona eto amin'ny commune dia io indray zany no eritreretina hoe hividianana mahasom-boly ary koa hamolavolana prime zany satria raha nijery zao zay tamin'ny fambolena vary teo misy olona mamboly vary eo tanety dia misy mamboly vary an-drano amin'ny tanimbary ny any vary an-drano problème ana rano sy rotsakorana fa ny vary eo tanety nety tsara dia zany nahitanao vehivavy any afokontany Nambero zany lavitra indrindra zany amin'ny 12 kilomètre mail ny renivohitr'ny commune nampiakatra vary de tonne izy irery tsisy lehilahy fa vehivavy manantena izy kanefa dia mahota avy dia nisy prix manomena azy tohizinay zany zay amin'ity taona ity tao-pambolena miditra ty. Raha ny fahitana azy aloha zany hatreto dia tsaratsara kokoa zany ny miara-miasa aminay ato amin'ny commune. Raha misy tetikasa hiditra zany dia misy zavatra hatao dia miara-miasa. Zay ary no azo ambara teny Antsipy ho an'ny manam-panahy ny fitenenana ka mbava homana ampo mieritreritra.